Mbola marisarisa amin'ny fandraisana anjara amin'ny fitantanana eny fotony ny vehivavy sy ny tanora raha ny fanadihadiana nataony ONG Edena ny taona 2024. Mety noho ny tahotra any hevitra ny tsy fahafantarana ireo sehatra afaka anaovan'izany na ny tsy fisiany rafitra afaka mandray ireo tolo-kevitra ihany koa izany. Ireo antony rehetra ireo no nanosika ity fikambanana ity amolavola sy anatotosany tetikasa fampandraisana anjara ny vehivavy sy ny tanora amin'ny fitantanana eny fotony ao amin'ny komuna Sabotsy Ambohitromby sy Alarobia Vatosola, distrika Andramasina, faritra Analamanga. Ny taona 2024 no nijoro ny ONG Edena. Fikambanam-behivavy miorina sy miasa eto amin'ny faritra Analamanga. Ny tanjony ampivoatra ny vehivavy sy ny tanora ary indrindra ny ampiroborobo ny fampandraisana anjaran'izy ireo amin'ny fampandrosoana eny amin'ny komuna sy faritra misy azy ireo. Efa nahita izay tao anatin'ilay komuna hoe tena hoe vitsy ny vehivavy ao anatin'ilay komuna mandray anjara ao anatin'ny fitantanana ny komuna raha izay dia na tia hitondra ny zavatra hevitra fampandrosoana hoentina ary izy dia tsy mahasahy, tsy mahafantatra koa hoe aiza no aleha. Dia ireo zany no natambatray dia narafitra hoe inona raha zany no atao. Dia nisy ny fanadihadiana, nisy ny fijerevana ifotony dia hita hoe aya ao anatin'io komuna io misy an'ilay hoe SLC dia io SLC io zany vitsy ny olona manana ny fisiny nefa ao ny tokony hitondrana an'ilay etaeta sy vahaolana sy ny olana mba hitondra izay fampandrosoana izay. Dia sy teo zany no nanapa-kevitra hoe andao atao izay mba ho tanteraka ilay fampandrosoana ifotony. Naharitra 12 volana ity tetikasa ity ary mizara 3 mazava tsara ny tanjony. Raisina aloha zany hoe vehivavy manokana ny fikambanana aloha zany no niraisina. Ao anatin'ny fikambanana io namolavolana ny maha-olona izay. Raha ataontsika amin'ny teny frantsay zany izy hoe développement personnel. Satria fantatritsika tsara eto Madagasikara hoe ohatran'izany vehivavy sy ny tanora zany. Na ny fahasahiana resaka raha sarotra be zany hoe resaka eo mason'olona misy olobe eo misy olona tompon'andraikitra eo misy mazava ho azy niara-niasa tamin'ny komuna izay dia name fampiofanana nazava inona ny mazava-dehibe amin'ny fampandraisana ny vehivavy sy ny tanora mba hisy ilay fampandrosoana eny fotony. Dia nanangana ny SLC, efa samy manana ny SLC an-daholo ireo dia nanangana ny SLC mifanaraka ny tokony izy, mifanaraka ny lalàna. Ny farany zany izay mafimafy dia hoe ahoana ny fomba fampianarana an'ireo vehivavy ireo sy ny komuna mba haleo tena. Dia farany zao zany izay dia ao anatin'ilay fandrafetana tetikasa. Tena hoe mandrafitra ny tetikasa izy mahafantatra izy hoe inona ny laharam-pahamehana. Taoriana ireo fampiofanana azon'izy ireo mikasika ny aitarika, ny fanaovana aitaka sy ny maro hafa. Nanapa-kevitra ny hivondrona anaty fikambanana ireo vehivavy sy tanora na asiofanana ireo amin'izao fotoana izao. Efa mijoro ara-dalàna ary efa manana viana sy tanjona avy. Fikambanam-behivavy sy tanora efatra vaovao ho an'ny komuna Sabotsy Ambohitromby ary efatra toy izany ihany koa ny ao amin'ny komuna Alarobia Vatosola. Misy amin'izy ireo no miantsehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary misy ihany koa ny asa tanana. Mahatsiaro hoeno iteny sy afaka mitondra mivantana ny anjara birikiny izy ireo amin'ny fampandrosoana ny komuna misy azy. Voalohany aloha mbola tsy dia tena nisy fikambanana teto hatrizay. Dia ohatran'ny hoe naniry zany izay hoe hisy fikambanana
faharoa dia mba hisehoana vehivavy mihitsy eo anatrehan'ny olona hoe mba mahavita ilay vehivavy rehefa mijoro ny vinanay fikambanam-behivavy ato anatin'ny commune zany dia mba androborobo aloha zany zay fa tsy ohatr'izay fikambanana lasa hoe miorina dia maty dia faharoa mba hisy mpijery zay rehefa miorina eo dia mba afaka ohatra afaka amin'ny 5 taona manaraka any dia mba lasa mpitondra koa zay tao anivon'ny fiaraha-miasan'ny ONG tena na ndray fiofanana be dia be zay dia momba ny fitondran-tenanao manokana momba ny fomba fiainanao zany tena niova satria kay be dia be kay zavatra mbola tsy fantatrao na dia hoe miaina eny amin'ny fiainanao andavanandro ary ianao fa noho ny fisiny dia afaka atao tsara kay le fandrosoana sy fampivoarana zavatra tsy fantatry ny sainay tsy takatra ny sainay dia lasa takatra ny saina avokoa zany dia lasa zavatra ataonay dia mora foana zany no mitarika amin'ny fiainana na aminay ao amin'ny tokantrano na amin'ny fifandraisana amin'ny ilany vela. Niaraka tamin'ny fanampiany ONG Edena tafatsangana ihany koa amin'izao fotoana izao ny rafitra ifotony fikaonan-doha na arifa eo anivon'ireo commune roa hiasana izy ireo ny rifa izay sehatra iaonan'ireo fikambanana misy eo amin'ny commune iray na io fikambanam-behivavy na tanora na tantsaha sy ny maro hafa miaraka amin'ireo rafitra mpanatanteraka eo anivon'ny commune mba hijerena miaraka ireo laharam-pahamehana eo an-toerana sy hitondrana ny etaetan'ny vahoaka. Natsangana hatrany amin'ny fokotany ihany ireo SLC mandrafitra ny fokotany ireo ndray nanangana ny vondrona ato amin'ny commune ka ahafahana mitondra ireo etaeta na ireo atao hoe laharam-pahamehana any amin'ny ivon'ny fokotany any ireo vahoaka na SLC na ireo fakan-kevitra ifotondreo rehefa tonga ny fanaovanay ny tetibolan'ny commune ohatra dia miantso an'ireo zay mitondra ny etaeta ny loha dia zay vao makao amin'ny mpanolontsaina ny communaly ireo mpanolontsaina ny communaly ireo koa anisan'ilay SLC tena mahafinaritra aloha hoe mera aloha tena isaorana be dia fa miara-miasa aminay mera dia izy moa zao tamin'ny ray volana izy zao nanansanay isaka ny fokotany dia satria efa tao anatin'ny SLC zany dia nanao an'ilay tetibola zareo dia niraisina zany hoe fikambanana SLC rehetra izy makanesa dia commune dia niraisina tena mahafinaritra aloha fa ny hevitra ny vehivavy dia manana ny hevitra ny vehivavy tena hafa ihany koa zany vehivavy zany fa tena misy hevitra be dia be ary tena isaorana ny mero zany fa tena niraisina soma tsara ny hevitra zany tena hoe afaka amin'ny teny malalaka tsara ny vehivavy raha nitaona midiniana tamin'ilay fotoana teo aloha zany dia mikombona vehivavy ohatra ny hoe tsy dia nona teny loatra tamin'ny fotoana taloha fa rehefa misokatra hoe afaka mandray anjara ny vehivavy sy ny tanora dia na miady hevitra ary ianao dia malalaka tsara tsisy zavatra anahinao fa hoe afaka raisina tsara kay ny hevitra ny vehivavy natonganay tena sahijoro dia no fampiofanana azonay tamin'ny Edena fa raha amin'izao fotsiny dia tsy sahateny ihany zay momba hoe tena handray andraikitra ao anatin'ilay fitantanana ifotony tao anatin'ilay commune mihitsy zany mba hanovan'izay zavatra lasa rehetra izay aloha mba ampiroboroboana hatrany ny fampandraisana anjarany rehetra amin'ny fitantanana ny commune sy isiny mangarahara notolorana vata fanehoan-kevitra sy fafana ho an'ny petadrindrina ireo fokotany 320 mandrafitra ireto commune ireto. Tsy fiovana ara-drafitra fotsiny ihany ity misy eo amin'ny commune Sabotsy Ambohitromby sy Alarobivadsola ity fa tena fiovana ara-toetsaina mihitsy na azo toerana kokoa ny vehivavy sy ny tanora ary mampandray anjarany rehetra ny mpitondra eny fotony. Tena tsara dia tsara satria raha resaka vehivavy taloha dia nataony akaviany mety ho tombontsoa ny fiarahamonina na ny commune na ny fianakaviana rehefa hoe mba misy asa taona satria teo aloha zany ny vehivavy dia zay nentin-drakavany dia tokona dia misy tsy misy dia mandry amin'izao fa amin'izao izy rehefa mba mahay mitady mahay mikarakara amin'ny fikambanana io
dia verina fa ho afaka ihany le fahatrana aloha raha mifihevirako. Asinna ny miaralenta fa mifampandrosoana tsy natao an'ny lehilahy daholo ary ny hevitra tsy ny lehilahy rery manan-kevitra fa manan-kevitra daholo na lahy na vavy dia izay no tsy maintsy nampidihana amin'ny vehivavy fa tsy atao hoe hevitry ny lehilahy ihany no raisina. Commune manana SLC moramora kokoa no hidiran'ny mpamatsy vola ao aminy no le tsy manana satria tsy mangarahara raha fitantarana raha vao tsy misy ny SLC. Na dia ny farana aza ny tetikasa no volavolaina sy nototosainy ny ONG Edena hita sy azo tsapahitanana ny fiovana ny hoentiny. Misokatra ao amin'ny fifampiresahana ireo mpitondra eny fotony, mandray anjara sy maneho hevitra ankalalahana ny vehivavy sy ny tanora ary mifanometanana amin'ny fampandrosoana eny fotony ny rehetra. Thank you.